Sabotsy alina fa 4 ny volana febroary taona 2024 miarabantsika rehetra indray amin'izao alina izao ary ety ampiandohana dia fahasaina sady ihany koa isika anaraka hatramin'ny farany ny fandaharana aleoresahana anao ny sehatra ety ampiandohana ihany koa dia tsara ny mampatsiahantsika rehetra any tokantrano fa azonao atao tsara ny manaraka ny fandaharana ao amin'ny page Facebook ny Record Madagascar sy ny Record FM Madagascar. Fandeha ary hiditra amin'ny votoatin'ny fandaharana sika mazava ho azy manana vahiny Andriambavilanitra roa mahafinaritra no vahiny amin'ity anioalina ity ato amin'ny akaviako ato misy any Lili Rafarala mpikambana feno eo anivony antoko tiako Madagascar ary mpanolotsain'ny tanàna ny commune Antananarivo renivohitra ihany koa miarabanao dia misaotra anao nanaiky asain'ny fandaharana. Miaraba Yanto miaraba ny mpanaraka ny fandaharana aleoresahana anao ny sehatra rehetra ny teto amin'ny televiziona Record raisiko voninahitra lehibe ny fanekena ny fanasanao ary antenaiko hoe tsy ho fampidinangely no ataonao eto fa tena zavatra hitondra voka-tsoa ny firenena satria izay moa no mahasoa ny rehetra izay misehatra amin'ny lafin'ny politika eto amin'izao tanindrazana iarahantsika manan'izao. Ato amin'ny ankavanako kosa misy any Aingo Paradis ampitarika ny fikambanana Aingo Paradis Madagascar ary ihany koa anisany tena mpanohana ny fitondrana ary misehatra eo amin'ny asa sosialy ihany koa miarabanao dia misaotra anao ihany koa nanaiky asain'ny fandaharana. Misaotra ny Ravafy Nanasa ho vahiny atao amin'ny Record fifanianana voalohany nataony Aingo Paradis tamin'ity taona 2024 ity miarahaba ny mpanaraka ny fandaharana rehetra ary miarahaba ny zokovavy izay araka hitafatafa amin'ity androany ity dia miarahaba ihany koa ny teknisiana mikirakira ao ambadika ao. Eny ary efa mandeha ihany moa ny fotoanantsika ary vetivety izy io dia tonga ny adiny iray satria orairay no arahantsika eto ato anatin'ny fandaharana avy hatrany dia ametraka fanontaniana ho an'ny Aingo Paradis angambany mahakasika indrindra ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny eto amin'ny firenena indrindra ao anatin'ny 100 andro izao ny eo anivon'ny fitondrana manahoana sy manahoana ny fahitanao anisany hoe manohana ny fitondrana izay fampandrosoana amin'ny ankapobeny izay. Misaotra indrindra ny amin'ny fanomezana fitenenana voalohana dia hitako hoe zandry ary dia raisiko ampanetretena tanteraka resaka fampandrosoana no ny fampiresantsika teo anatin'ny 100 andro nisany nanamarika ty herinandro ty dia ny fivaniana ny filoham-pirenena fanasana azy nanatrika ny fivoriandreo tany Afrikana tany Addis Abeba dia ny 7 izay nahavelom-panantenana indrindra ny Aingo Paradis satria anatin'ny tena hitoloman'ny Aingo Paradis dia ny resaka fampananana asa izay tena ataoko hoe kitro ifaharany izay fampandrosoana izay satria tsy afaka androso raha tsisy izay dia voaresaka tao anatin'izay hoe ho avy sy hisy ny fiaraha-miasa amin'izay famerenana indray ny ataoko hoe taniketsa ny resaka zone industrialy sy ny sisa zany amin'izay fampanana azy indrindra ny afaka iverina eto Madagasikara izay. Izay ny faneho-kevitry Aingo Paradis tolika ato amin'ny namana Lili Rafarala kosa no tenako raha ho amin'izay faneho-kevitra izay sy ny fomba fijerinao manokana ihany koa inona no mety hoe tena mbola lesoko ao anatin'izay anisany hoentinareo anivony atoko mpanohatra mantsy ny milaza fa misy mazava ho azy ihany koa misy ny tolokevitra sy ny vahaolana izay arosonareo hatrany inona no mety hoe hitanao hoe mbola lesoka sy tokony ho harenina ao anatin'izay. Zavatra misy aloha namana Yando miarava ihany koa moa ny mpiara-misehatra amiko eto Aingo Paradis ao anatin'izao ny tena zavatra tsotra inona ny fiantraikany ary inona ny zavatra hita eny amin'ilay olom-pirenena amanapitrisany maro izay miandrandra zavatra avy amin'ny fitondram-panjakana ekena fa resahana foana ny hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso fa tarafina any amin'ilay fiainan'ilay malagasy ilay izy zavatra misy aloha izao za manokana tena any anaty fiarahamonina fa tsy olona ety ivelany Enina latsaka kely ny kilaon'ny siramamy sy ny lafarinina tsy fandrosoana aloha nandikako an'izay ho amanokana satria be dia be ny tokantrano zany efa mety manomboka milimite ny zavatra izay ampiasainy vokatry fitanga ny vidim-piainana etsy andanin'izay ao anatin'ny 100 andro ianao teo Yanto fa ho amanokana tsy ilay 100 andro no hitako
fa ny zavatra hitako dia to fitohizan'ilay fitantanana efa teo aloha zay ho anay manokana dia mahita hoe misy tsy fahombiazana atao mato mbola eto aloha Madagasikara hatramintsika miteny zao mety mbola hidirantsika lalindalina le izy rehefa avy eo fa mandinika fotsiny hoe mizatra be dia efa manomboka mipotra koa amin'izao rahantsika malala raha Romivos any Londres tena mifamaofao be raha fandrosoana zany lafiny sosialy tsy tazako izay zavatra efa mbola fahantrana sy fiamoran'ny malagasy no hitako fandrosoana amin'ny resaka fitantanana tena mbola tsy antsika satria mato mipotra daholo tony raha rehetra tony zay anisany faneho-kevitra nataoko teo amin'ny rindriko tany amin'ny Facebook moa tamin'ny herinandro lasa teo ny hoe raha mba mitombona tahaka izany koa ny raha fitsarana eto Madagasikara rehefa nahita an'ireny vokatry ny fitsarana tany Londres ireny amiko izany hatreto aloha tena tsy afaka milaza fa mandroso Madagasikara fa tena efa hoe miaina anatina tsy te-hiteny vahiny mihitsy miaina ao anatina fepetra tena efa tsy zakan'ny mponina intsony ny vahoaka malagasy rehetra amin'izao fotoana izao. Haingo Paradis anisany misehatra eo amin'izay resaka sosialy izay ianao ary anisany efa tena hoe nanao fitetezana ny Madagasikara mihitsy nanahoana sy nanahoana ny fifandraisana tamin'ny olona teny ifotony teny mahakasika an'izay hoe resaka sosialy izay efa nentinao. Resa lahatra tanteraka tao anatin'ilay izy hoe mila miasa ny Madagasikara tsy baingan-tany izy fa tsy hoe laka na kandeha hovoizina dia androso fa miainga amin'ny fanovana toe-tsaina tena te androso marina ve sika dia tena miezaka mijery an'izay inona no antom-pisinao ianao ve le itsikera lava le hiteny foana sa fotoana tokony andraisana an'izay anjara tandrify izay hoe ity le izy inona ny ataonao hoentina nampianao ny fitondram-panjakana izay hitantsika tena efa manao ny ainy sy zavatra amin'ny fandaminana rehetrarehetra fikaroham-bahaolana amin'izay fiainam-bahoaka izay dia ho ahy manokana indrindrandrindra hatramin'ny voahako avy any amin'ny fonja izay itsoroko eto androany izao fivanianana voalohany isorako an'Andriamanitra satria eto androany betsaka ny namana teo eto any anaty fonja fa tsy afaka fa zany avy an'Andriamanitra dikan'izany mila miteny fa ankoatran'izay mila mandray andraikitra ao anatin'ilay izy satria tsy vitan'ny fitenenana sy ny fijerena sy ny fanarahana ny zava-misy fotsiny fa mila ny fandraisana andraikitra ny olo-pirenena tsirairay amin'izay fampandrosoana izay. Tao anatin'izay mbola misy fanontaniana kely apetraka aloha dia mpaka ato amin'ny Lilia tao anatin'izay hoe fidinana ifotony natao izay na avy ny tena hoe asa sosialy izay miantsoroana dia manahoana ny fiainoana ny vahoaka ao anatin'izay. Izay ilay niteneniko hatrany am-piandohana hoe ny lafiny asa tena mahafinaritra ny mahita an'izay hoe fizarana za tsy tantara hoe inavy ny zavatra nataoko satria tsy dia izay loatra ny atongavako eto fa mahafinaritra ny mety hoe fizarana mahazokihana mafy manko miakatra ny rano dia mandeha ny amin'ny hoe aiza leko veta sy tahaka an'izany dia honena ihany ny tena hoe zavatra ilaina nge zany ilainy olona nge zany zavatra zany efa au moins misy par rapport amin'ny hoe tena tsisy mihitsy ianao fenao la itsikera sy teny foana amin'izay zavatra atao rehetra ka ozy hoe isan'ny zavatra dingana foiesaka ireny zavatra atao ireny fa ny tena ilaina dia le hoe efa mitodika sy miara-mijery ny rehetra miombona tanteraka hoe inona ny atao anavotana amin'izay tanindrazana eo ambonina izay satria na tiana na tsy tiana dia isika rehetra ny eto ny olona mijery fotsiny ary mandritra ny 5 taona aloha satria tsika izao efa manana n'izay filoham-pirenena voafidy efa mitondra dikan'izany tsisy resaka intsony angamba ho anahy manokana tsy mieritreritra intsony hoe mbola fotoana tokony adikevitra amin'ny mpanohitra tsy antsona ny resaka fa hoe inona no atsapan'ilay vahoakan'izay fandraisana andraikitra amin'ny ivoaran'ny fiainana amin'ny ankapobeny teo ny teny moa ny namako atsy hoe nijery ny vidin'ny siramamy efa miakatra tahaka an'izany any zany no tokony hijerena hoe ho aprisihana ny ministra ohatra hoe mba hijery mino afa matoa izy napetraka amin'izay toeran'izay dia fantatry ny filoha fa tokony ho voafehan'izay ary ho anahy manokana mandinika hoe tsy moramora ny andraikitra izay sahan'ny filoham-pirenena anatin'izao zava-tsarotra izao saingy mijoro foana izy tsy ny ampandaona mihitsy filoham-pirenena fa tena niezaka foana izy hoe ahoana ny voahany Madagasikara amin'izao fahasahiranan'izao matoa izy mbola nilatsaka ary amiko manokana dia tena izay hoe ny fampananana asa maika ary navelom-panantenana izay isan'ny ady efa nataoko any taona maro indrindrandrindra ny hoe ahoana ny atao an'ireo maniry asa ny ivelany izay namantaran'ny olona maro ahako teo aloha teo izay resaka fandefasana mpiasa ny ivelan'izay ankoatran'izay hoe inona ny atao eto toerana fampiroboroboana ny tantsaha satria izay izao ilay nidinako teo nijery ahako
tany amin'ny ilana ndrefa Madagasikara iny tena faly mahita ny fivoarana satria hatramin'izay teto Antananarivo zay ohatry ny hoe teto foana dia gidragidra lava dia zavatra tahaka an'izany teto fa rehefa mba mivoaka kely mifatra tena mahita mihitsy hoe tena misaotra anao zay fa manana mpitondra endry zay satria na mijery fotsiny aza ohatra hoe nandeha namboly azo ny filoham-pirenena tamin'ny ilany andrefana taty Vaotsely iny dia ny zavatra nisy tena menimena ohatrany hoe io fotsiny dia fihetsiketsehana fa rehefa tany nahita ny azo voavoly amina hektara maro tena velim-panantenana be amin'izay ho avy ny Madagasikara zay ary isan'ny anankiray ny tenenako sy mbola manampy ahijoro hoe tena tsy Antananarivo irery maro ny Madagasikara fa tsara raha mivelatra izay fampandrosoana izay tahaka ny hoe fahitana an'ireo foto-drafitrasa mipetrapetraka foto-drafitrasa ilain'ireo mponina any amin'ny sisiny ohatry ny sekoly ianaran'ny mpianatra sy ny sisa dia ozy hoe isan'ny zavatra ny fampiresahako tamina ray aman-dreny anankiray teo anivony fiadinan repoblika hoe tena aprisihana ny filoham-pirenena anao asa betsaka ivelan'ny faritra Antananarivo. Efa tehiteny be Ianto tsy voatery mametraka fanontaniana intsony ianao satria misy mifamatotra ilay izy fampandrosoana ny Madagasikara ny resaka eto tsy any amin'ilay hoe manao ezaka sy tsy manao ezaka ny olonantsika fa le ezaka ve mipaka amin'ilay vahoaka tokony antefany tadidio tsara izay tokony ho tsaroantsika mandrakariva dia izao hoe tsy ny mpitondra akory ny patron fa ny vahoaka no patron eto amin'ity firenena ity. Misy tamberina ndraikitra tafaverina any amin'ilay vahoaka arak'izay andrasany ve raha ataontsika hoe nametraka mpitondra za tsy any amin'ilay discussion ntsony hoe nety sa tsy nety ny natongavany teo bon izy mitondra eo zao fa zao mipaka any amin'ilay vahoaka ve izy ho amantsaraky nefa natsidiko teo dia zao tsy hoe fitondrana vaovao ty amiko fa fitohizany teo aloha ianareo nge miara mahita an'izany na iaingo paradimy ianao fa anaiky hoe prime ministre zao ne tsy niove ny teo ihany ny teo firifiry amin'ireo ministra reo anie nisy tsy niove ny teo ihany ny teo misy fiteny frantsay hoe on change pas une équipe qui gagne fa za tena mahita hoe mbola lavitra be le fandresena dia le ezaka atao manao ezaka fa move tena tandrifo sy mamaly ilay zavatra andrasan'ny vahoaka ao anatin'ilay izy misy hoe ianao fa nasoasoana koveta sy ny sisa mivoaka reny ane le fifandrangitana madinika efa ny fanontaniana mantsy dia zao hoe tsy azontsika elana ary tsy azontsika hodiana tsy hita fa miroboka anaty rano maloto Antananarivo aloha nresahako satria resaka tondra-dranotsika teo io rano maloto io tena hoe tsy tenenako zavatra hafa izany no ilomanosana hatrany amin'ny kibo hatrany amin'ny lohalika tsy azo elanjany tsy azo hodiana tsity zany dia hitenentsika fotsiny hoe mandrotsy Madagasikara kanefa zany zavatra iainana dia tonga ny fanasoasoana ianao amin'ilay koveta ilaina tokoa ny koveta sy ny sofa ny vahaolana tedavina dia zao hoe vahaolana maharitra hoe ahoana no atao ny mpitondra tena mitondra dia mahatsinjo meloha miprevoir ary eo anatin'izay fitsinjovan'izay ny ahafantarana hoe tsy ao anatin'ny vanim-potoana ny aviorana vao hitady zavatra hoe inona ny ataoko fa inona ny ataoko na alohan'ny nahatongavan'ilay orana ahatonga tsy iverenan'ilay olana na farafahakeliny miena le olana rehefa ho avy ny vanim-potoana ny olana dia izao lasa marina be ary ombonako amin'ny iaingo ihany le hoe toetsaina fa tadio tsara fa io toetsaina io tsy hoe takitsika any amin'ny vahoaka ihany fa takina any amin'ny mpitondra ihany satria na tiatsika na tsy tiatsika dia izay zavatra tazany eo ambony eo foana no ohatra tsara ny ohatra miaingo eo dia mora ny mampita amin'reto ambany ratsy ny ohatra miaingo eo dia azagaga tsika raha mbola ratsy lavitra noho izay ny aty ambany satria ataona ray aman-dreny mifoka sigara ahoana moa ny ananatra ny zanany hoe tsy mety no mifoka an'ity zay zany tiako teneny ilay ohatra miainga avy any ambony manahoana ny ohatra ny aingana nanomboka tany amin'ny 7 anie zay tsy maintsy eketsika dia izao lasa nanana fotom-pisainana tsy mijery ezaka lavitra ezaka tsony ny vahoaka malagasy fa zavatra fohy ezaka varitsinjo tsy fantatro moa le tsinjo be deaibe ireny nentiko ilazana ny amin'ny hoe lasa le toetsaina mihitsy ny simba miandry zavatra hotolorana amany olako androany fa tsy miandry zavatra maharitra hamatanteraka ilay olana zay efa iainany malagasy amanapitrisany maro raisiko le ohatra tsotra hoe raha mangataka loka amiko ianao dia mety amiko kokoa manome anao fintana iombonako amin'ilay famoronana azy manome anao fintana fa tsy hanome anao trondro isan'andro dia hiandry indray lany le trondro roviana indray ny misy manaraka izay ny problema eto amin'ny firenena ka le toetsaina mihitsy no efa potika hoe miraviravy tanana miresaka tsika hoe tsy Antananarivo irery Madagasikara za manokana nanana occasion lava be nandritry ny fotoana na tany ambadika tany ianao dia za koa tsy teto Antananarivo fa tena nahita ny fiainan'olona ny alavitra any tsy hiteny an'ilay toerana naleako fa hiteny anareo fotsiny hoe tena nahita ny fangirifirin'ny olona zany toerana zany
zone touristique be eto Madagasikara. Fa tena niteny taminahy le ramatoa hoe reo zanako rehetra hitanao mitondotrondro reo madama tsy misy mianatra ntsony na iray aza. Tamin'ny fotoana nitondran'ny président Ravalomanana izy dia zao nanana ny rehetrarehetra ireo ankizy ireo ary vitako ny nampianatra andreo fa zao reo dia zao mandeha maka trondro ery dia mitono an'ilay trondro dia mangata-bola sy ny sisa fa tena hatrany anaty vilany ny fahasairanana. Tiako lazaina dia zao ninina fanazavatsika, ninina fionam-be sy hetsika zavatra maro samihafa convention atao etsero tsy ratsy zany tsara ny fitadiavana ezaka fa ahoana ny atonga niny ipaka mivantana aty amin'ilay vahoaka izay atraiky any fa hatreto aloha dia tsy mahazo manan-kipo maso tsika fa raha midina eny amponina saramba be vahoaka tsika be dia be ny vahoaka amin'jaly rehefa tsy misakafo tsony. Faritra ray eto Antananarivo ary angaika efa 2 arivo ny kapoaka ny vary atsoatsy zany na vary ary tsy hoan'ny malagasy tsony ka amiko dia tsotra hoe fampandrosoana ny resahana fa rehefa mbola tsy mipaka amin'ny vahoaka za manokana tsy afaka miantso an'izany ho fampandrosoana ianto sy ramatoa Haingo Paradis. Amaliko an'izay angamba ty moa tsy tena hoe zavatra ifamaliana fa fanehoan-kevitra no ataontsika le hoe hevitra mipaka amin'ny vahoaka. Tena marina ny zavatra misy dia ekena ny fahasairanana na ny filoham-pirenena raha tena niteny an'izay nisy fotoana lahateny hoe hita ny fahasairanana ny vahoaka malagasy fa ny zavatra misy tsy tena ilay vahoaka malagasy ilay mandrirotra lava an'izay fa ny zavatra misy hoe ny any amin'ny fanoherana any amin'ny fanoherana satria amiko aloha eto Madagasikara manokana ohatrany efa tsisy mpanohitra izany intsony ankoatran'ilay mbola eo akaikin'izay mihefy tena ho mpanohitra mijoro ankehitriny. Ny antony ilazako an'izay dia hoe ny malagasy dia efa resy lahatra amin'izay fananany hoe tia mpitondra azafady ary efa manomboka tonga saina mahatonga azy ireo mangina hoe lay ady la politika lay toerana ny tena menimeny eto dia izay tena hoe mpanohitra sisa tavela fa ny olona tena miezaka daholo hoe ahoana ny voany dikan'izany raha hoay manokana dia tena manantona an'ireny olo ireny hoe andao ary hivondrontsika hiarakintsika ametraka ny tetika rehetra ny paikady rehetra andresentsika an'izay fahantrahana izay mba hahafahantsika an'izay tena hoe mandrosaina dia tsy teny fotsiny ara hoe na ohatra fotsiny ara raha izy ohatra hoe na dia lafo ny fahasalamana fotsiny ara ny voajery ao anatin'izay satria raha nandeha tany amin'ny sisitsisy ny tany amin'ny ivelana Antananarivo tany tena izay ny olana hoe na ny resaka fitsaboana ary dia tena sahirana ny vahoaka dia nanao antsa hoe andao ary sika hivondrona sika ao anatin'izay ahoana ny atao mba farafaratsiny nitongitsika ny amin'ny hoe ho fijerena an'izay lafiny ara-pahasalamana izay satria ny vahoaka salama no afaka miasa dikan'izany manana anjara toerana lehibe ary isorako be dia be ny ezaka rehetra izay ataon'ny fitondram-panjakana amin'izay sehatra izay satria efa betsaka hozy teo ny foto-drafitr'asa efa vita any taloha tena miteny lemponina hoe izay taloha mandeha miteraka ohatra mandeha kilometatra maro amin'izao efa manantony eny amin'ny vahoaka eny ireo mpiasan'ny fahasalamana ny CSB tsy sanatria hoe akory hoe te-hanasoaso ny ministera ny fahasalamana izay ataoko hoe mety hitodika an'izany hoe nga moa tsy izy ilay nitory anao tena ministera ny fahasalamana nitory fa tsy mijery ny ministera ny fahasalamana amin'ny maha hoe mpitory fa niezaka izay apetraky ny ministera avy amin'ny filoham-pirenena hoe ty indray nitondrantsika azy no jereko dia izay no mahatonga hoe tena efa miezaka manao ny zavatra rehetra ary mino aho fa tsy hoely io filoham-pirenena nge vao tsy ela no nanao ny fianianany tonga dia efa asa avy hatrany ary ina moa ny tena ilaina amin'ilay hoe fanovana olona isaka izay mandeha amiko tsy ilaina izany sarotra nge zany hafa mihitsy hoe olona efa teo efa mahita hoe itsy ny tsy nety itsy ny nety tonga dia asa avy hatrany satria izay ny andrasan'ny filoham-pirenena an'olo aniza hitady aniza indray ho eo dia amiko matoa napetraky ny filoha dia tokony ekeko ary izay ny ekeko ny ministera fahasalamam-bahoaka matoa izy mbola reconduit dikan'izany filoham-pirenena ny ray aman-dreny manaiky ny filoham-pirenena satria za olona hoentina mety ny teny sy ny tabataba tany aloha ary efa lasa tany am-ponja mihitsy midika hoe resy zany matoa lasa tany fa tsy izany no midika hoe noerako be fahatany ny ezaka izay ataon'ny fitondram-panjakana na entiko akalana n'izay ampitantana ny fireneko izay efa nampianarina mbola tany ataoko hoe tany amin'ny fahazazana dia efa nampianarina ny amin'ny hoe fanajana ny mpitondra firifiry amin'ny olona no mbola mahatsapa an'izany hoe
tena andeha mba hitondram-bavaka ny ny mpitondra firy amerina n'izay zavatra izay ny antom-pisiko ny azany dia tsotra hoe olona mandalo sika ny eto mila mametraka tantara tsara ho an'ny Madagasikara ho tsapan'ny olona tsy hiandrasako ny filoham-pirenena rery tsy hiandrasako ny mpitondra samy rery ny resaka fampandrosoana fa hanao ny anjara tandrifiko ary ny safidiny hoe tsy anakiana intsony fa tena hanao hoe inona ny ataoko anasoavako sy ampandrosoako any Madagasikara tanindrazako. Rehefa avy eo apetraka eo ihany ny fanontaniana maromaro ny fanontaniana nomaniko ato fa zany hoe rehefa mandeha ny adefitra dia mipoitra ny ihany dia valim-panontaniana ny eritreretiko dia ezahantsika mpifandraisina ihany moa zay fa omeko anao ary ny fitenenana fa efa te-hiteny ihany koa ianao. Le izy tena hoe ny anton'izao andeha tsy ataoko hoe ady hevitra fa ataoko hoe fanehoan-kevitra dia hijerevana n'ilay hoavin'i Madagasikara. Amiko rehefa tena mijery zavatra anankiray dia mila ianarana no mijery mahitsy. Ny teny moa ianao teo hoe zany ka nidirako amponja ny filazako an'izao nanapa-kevitra ako tsy anakihana sy ny karazany. Tsotra be anie ilay izy. Io zany dia ny fomba handraisanao an'izay fanehoan-kevitry ny olona ihany no amaritana hoe olona manahoana moa ianao. Fanehoan-kevitra zany everiko angamba fa tao anatin'ny fotoana niainako teo anivon'izany commune urbaine Antananarivo zany. Nandraisako ny andraikitra mampanolo-tsainy tanàna ary nijoroako ny amin'ny zavatra hitako fa tsy mety no nitondrako ny mangidy indrindra. Namana Clément Sararnirina hainareo iny impiry izy niakatra fitsarana fa ny tenako anika efa intelo ihany koa e. No nentina teny no ninona rehefa masamy teny aho izao zavatra izao tsy mety. Ity zavatra atao ty anika tsy mipaka ny amin'ny vahoaka e. Andao anao zavatra tahaka izao tonga ny amin'ny vahoaka fa ny valin'izay dia araky ny teninao teo hoe mandrangaranga eny ny fonja rehefa ny zavatra. Ny tena mbola olantsika eto dia tsy tena vonina hitady an'ilay vahaolana marina fa ny olana dia hoe maneho hevitry Lili Rafaralahy. Iza moa Lili? Inona moa ny lokon'ny Lili? Problemako Lili fa tsy afaka manadiady hoe fampandrosoana ve ny tian'ity olona ity atongavana. Tsarovo tsara ho amanokana amin'ny maha olom-boafidy dia tena mipetraka amin'ny toerana hoe izaho no maso ny vahoaka sy vavan'ny vahoaka afaka miakatra ny anivon'ny mpitantana ny tanàna. Dikan'izany lozako araky ny tenin'ny Estera fa kristianina koa ny tsy hiteny raha mahita loza mananontanina ny fireneko ka angina fotsiny ao anatin'izany. Ny any amin'ny fampandrosoana dia izao io tsy resaka hoe andao ovaina na tsy ovaina ilay olona tsy any fa hoy aho hoe fitohizam-pitantanana ilay izy amiko satria mbola tsy niova ilay olona miara-mahita an'izany tsika any amin'ny hoe ny vahoaka rehetra efa mankatoso manaiky za manokana tany amin'ny faritry Fort-Dauphin tamin'ny fotoana nisy ny fifidianana fa tena nahita ny tahany fandraisan'olona anjara. Zay tena ke za tsy hiverina any amin'ilay hoe firisan-jato no nandatsabady sy tsy nandatsaka. Iza ny maro kokoa ny nandatsaka sa ny tsy nandatsaka ary tsy andeha hiteniny hoe iza no marina sy diso ao anatin'ilay izy fa io ilay mitondra eo fa amiko dia izao fitohizan'ilay fitantanana efa natao teo aloha izy izay na tiana na tsy tiana mbola tsy naomby ilay zavatra matoa mbola tsy mandroso Madagasikara. Izao ny olana ao anatin'ilay izy hoe atao ilay ezaka fa mipaka ve ilay ezaka. Tamin'ny fotoana nandanako tany amin'ny toerana nalazaiko anareo teo dia masoko no nahita dia tena nialatsiny moa dia nihera tamin'ilay mpampianatra azoko alaina sary ve fa manao examen ilay zaza dia midaboka amin'ny tany tsy misy na seza sy latabatra raha manoratra amin'ny tany dia etsy andaniny nefa mahita sekoly manara-penitra izay nampampianatra ary tsy misy ao anatiny. Amiko zany tsy ilay forme ivelany ilay karapasy no inona anao trano morontsika anao hôpitaly manara-pentritsika anao sekoly manara-penitra tsara nge zany fa hoy aho hoe aleo rehefa manome dia ilay lot complet hipakany amin'ilay vahoaka misy mpampianatra arak'izay ilaina ve ao misy mpitsabo tena arak'izay tedavina ve amin'ireny hôpitaly samihafa nataontsika ireny sasanatria hoe trano be tsara tareka bozaka ny maniry any ivelany fa rehefa tena misy marary mitady an'ilay fitsaboana tena mahazo an'izany ve lazaiko zany satria misehatra amin'ny lafiny sosialy ianao ary mifandraikaka amin'ny fitondrana fa zany ny zavatra tena iaina ny vahoaka tsy afaka misy voalela fasitsika minitsy mahita fa zany ny zavatra ny fotony. Makasika an'ilay resaka teo hoe fahasalamana dia tsaroko kely ilay satria nandalo olana mihitsy aho tany amin'izay faritra izay ary za manokana hoe inona moa ny andraikitra raisina fa tena niantsony teo anivon'ny ministera ny fahasalamana na dia tsy eo anivon'ny manohana ny fitondrana tena niantso aho satria izao ilay zavatra andrang zaraiko kely aminareo tena miaina any anaty vahoaka marary ilay zazalahy kely zaza mahantry tsy manam-bola mpiavy dia lasa nitondra anazy tany amin'ny hôpitaly tena efa antena satria any amin'iny faritra iny ratsy be ny resaka tazomoka tena marary be efa tena mila hiakatra ny masony lasa nentina tany amin'ny hôpitaly fa rehefa tonga tao
tena nojerijerena fotsiny. Aiza aloha ny vola za zany eritreritra hoe le soins d'urgence voalohany izay isorako manokana any anivon'ny hôpitaly HJR hoe avy dia nomeny zareo maimaimpao ny fimbetsaka nitondra tao. Fa tany amin'izay toeran'izay tena efa miakatra efa tahorana le zanak'olona hoe sao dia tsy ho tanatsony ainy fa hatramina test natazo mokary. Mbola hoe ndana aloha mamorona vola zay vao manao ty za manokana avy eo mbola misy ny business madinidinika resaka olona tokony homena paracetamol mihinana dia perfalgan za manana sy tena resako eto zany satria zany ny réalité any firifiry ny olona marary mody fotsiny satria tsy takatra vao hoe ambanana hoe manomana ro tapitrisa dia hodidinana zao sy zao fa le resaka marary ny resaka anareo tena zavatra ny ainako inona le andraikitra manandrifa araka ny tenitsika tena ny teny tamin'ny ministèren'ny fahasalamana hoe mialatsiny zareo moatra ny manana page eo amin'ny Facebook eo fa zao ny zavatra misy tsy ny anao scandale ny tiany masom-bahoaka ny mahamaika fa miteny anareo hoe zao ny zavatra misy nangataka proof moa izy dia nomeko azy daholo ny tiako lazaina dia le mitondra firenena reto zay le zavatra andrasana amin'le mpitondra tena hoe miaino ny vahoaka fa zao afaka mampita n'iny etaety iny ary mamaly mifanandrify na manao ezaka tsika fa tsy tandrify dia tsy misy dikan'le izy fa amiko raha tiaka ny fony vahoaka dia tsotra be inona no andrasan'ny vahoaka dia inona no azoko atao za hipakany amin'ny vahoaka mba hahatonga ny olona tsy hiteny fotsiny hoe mety na tsy mety fa hatreto aloha raha za mandray nisanjato ny olona asa nanono mahalily raha faralahavy fa nisanjato ny olona tsy afapo raha matoa haingo paradis maro lavitra no reo ataoko hoe mankafisy mbola manohana an'izao fitondrano zao. Izy amin'ny fanontaniana manaraka avetsika haingo mahakasika indrindra ny fanekevitry namana lilitra faralahy teo nyresaka izy mahakasika ny fampianarana ny resaka ny mahakasika ny fahasalamana inona ny azo ambara mahakasika an'izay amaliky kely azy angamba dia lahtsika amin'izay avy eo satria lasa miodikodiny eo foana ny resakantsika telo miravavy dia ny amin'ny hoe mitantara i zokovavy ato ny amin'ny hoe mpianatra mbola manoratra tsisy table pense sisa nefa misy sekoly nandritritra fotoana ela be taoko hoe tany aloha io no filoham-pirenena na vita nanangana sekoly manara-penitra maro indrindra teto Madagasikara. Le izy zany mila jerena amin'izay maso misokatra izay hoe nisy asa teo taizary ireo filoha teo aloha ny tsy nanangana an'izay sekoly izay fa amin'izao tsika miteny zao hoe fa mipetraka ny foto-drafitrasa mialohan'ny zavatra rehetra mila mametraka aloha mialohan'ny angana hoe reto avy ny fitaovana entina hiasa hiatrika an'izay zavatra izay par rapport amin'ny hoe mpampianatra aloha nandeha omena nefa ny ankizy mbola manoratra amin'ny tany amiko angambany efa eo andalam-panomanana ny zavatra rehetra ary manana fanantenana ngeza be aho mahita ny foto-drafitrasa tena ny tapim-bava hoe omeo hery ahafahako manampy ny mpitondra amin'izay vitako rehetra dia ny anjara tandrifo za teo hoe ny tena izy ampy izay ny fimonomonona na lava izay tsy manovy ininina vao maika mahakely aina ampy izay ny fanaratsiana sy ny teny tsy mampandroso rehetra zaraina sy ezana anangolena ny fony malagasy izay teny efa reraka ny tokony atao dia ny fampiakarana ny heritsaina izy ireo ny amin'ny hoe ity no lalana izorantsika andresentsika ny fantrana dia ny fampananana asa ary eo ampamolavolana izay ny ataoko hoe ratsana maro eto amin'ny firenena ary isan'izany iango-paradia Madagasikara. Eny ary fanontaniana manaraka angamba nandresaka ny Madagasikara amin'ny ankapobensika dia efa natsidika namana lilira faralahy ary mahakasika ny Antananarivo manokana amin'izao fotoana izao tsy haiko hoe izy aminareo no afaka ilaza ny miloha ianao angambany noho ian'izay efa faneho-kevitra teo izay mahakasika indrindra ny fampandrosoana ho an'ny Antananarivo manokana izay anisan'ny renivohitra Madagasikara. Fampandrosoana Antananarivo zany ny teny an'izay ara hoe be dia be ny foto-drafitrasa vitany ary tokony hanohy an'izay ezaka izay ny filoham-pirenena. Ny filoham-pirenena dia filohan'ny malagasy rehetra na mijery amin'fijery fa ny zavatra nisy hatramin'izay Antananarivo nanana tombo ngeza be foana tamin'izay fampandrosoana izay hitantsika io ny teleferika efa niantsoantso ange mpanohatra teo aiza zay io ve ho vita eo na afaka 10 taona ary ho pay ao izy ny sasany nisy anankiray izay moa raha misezay dia tena ny teny hoe io mikatso eo io fa vina fotsiny io dia eo dia mijanona eo fa zavatra misy tena efa mandeha mitetika asa ary za tena efa matahotra mihitsy io vita tio dia anahoana indray ny réaction zavatra misy ange amin'izao dia efa hoe alefa indray ny sarisary hafa teo aloha teo moa naseho an'ny be ny tanàna izay niara-ny asa taminareo akaikiny amin'ny hoe vao nametra-pialana kely izy dia zavatra nisy feno fako ary maimbo Antananarivo rehefa naverinaingana ny
mpitantana ny tanàna ny gouvernoura ny faritra dia niezaka nanao niezaka rehetrarehetra tao anatin'izay dia za zany te hiteny hoe mandehantsika izao hifantoka tanteraka ary avelantsika hiasa anao ny tandrify azy ny fitondram-panjakana isika rehetra malagasy tia tanindrazana dia araka hijery hoe inona no anjara tandrifitsika raha vita ny foto-dravitra sa manahoana ny fikojakojana sy ny fikolokoloana azy efa mandeha ohatra zao hoe ny resaka raha nanao ny famindram-pahefana ny teo anivo ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny fitsitsana ra-pahefana dia nanamafy fa efa misy ny teti-bolana tokana ho an'Antananarivo amin'izay fisokirana ny lakan-drano izay manentsiny etsakila ny fahazaran'ireo ataoko hoe mipetraka amin'ny toerana avo ilay manometsiny an'iretsy olona mipetraka amin'ny faritra iva ary vitan'ny sasany mihitsy ny manasoaso hoe sitraponareo tahaka an'izao mandrorany tsy lany fa te antana rehefa mandalo mijery amin'ireny faritra ireny ny tavoangy ny fako zay rehefa jerenao dia tsy ny ambany tanàna tsy sotro vivo zany mihitsy fa saika ny olona aty amin'ny ataoko hoe ambony toerana manakatao no afaka manjifandreny fa ny zavatra hita hoe any anaty lakan-drano ireny manentsina azy tahaka an'izay koa ny amin'ny hoe fahazarana amin'izay fanomesan-tsiny lava iny moa zay efa natsititsika teo hoe misy koa le hoe mandrorany tsy lany efa nataontsika re satria nisy fotoana ianao nijery kely faneho-kevitra ny amin'izay hoe resaka rano tondraka izay akoatran'le hoe fanotorana tany izay ny ministera mihitsiny no efa nandray an-tanana ary nanao anso ny amin'ny hoe ireo tambazotra matanjaka eto Antananarivo izay nisy ny efa famohanana izay ataoko hoe fanohanana izay resaka fanotorana tany tsy ara-dalàna izay dia minao misy tompona andraikitra mahefa eto amin'ny tanàna Antananarivo ny rariko teny tsy verenana izay intsony satria manahirana be le miteny hoe ngamo zao vao nisy tondra-drano teto Antananarivo manahirana satria ohatrany hoe olona tsy tompona andraikitra ny tena raha ohatra ka hiteny an'izay ohatrany hoe tsy manana tompona andraikitra raha hiteny an'izay fa ny vahaolana tadiaviny vahoaka mila jerena hoe misy lalany rano misokatra za manokana zao nandeha teo Anosy nisy fotoana tena rano be ve fa hitako hoe efa mandeha le cuirasse tsisy rano miangona intsony eo Anosy amiko zavatra tahaka an'izany mila hirairaina hoe tena efa mandeha kosa le asa dia ho tohanako fa ny zavatra misy ane ry zandry azafady amin'izay fiantsoako izay hoe zavatra misy zara raha misy itenenana dia manakina lava io indray dia iny no hitina fa tsy afaka mahita an'ilay zavatra tsara ka zay nataoko hisariako ny sainy malagasy aza mety voarebireby tsony indrindra isika anatina tambazotra serasera fotoana ny aso zao dia mila mifantoka amin'izay hoe inona ny atao ampandrosoana ny tsirairay avy eo tsisy manana avy any an-danitra ny fitondram-panjakana zao ihany indraindray misy hoe malaelo dia andao izara vary andao izara menaka inona moa maratsy an'izany raha manana koa mpanohitra dia alefaso zarao raha tena tiany malagasy fa amiko dia zay hoe isika ihany io mila miombona mila mifandray tanana amin'izay fanavotana ny Madagasikara izay. Tsy metraka fanontaniana ntsony angamba fa fantatro fa manakavaly be dia be ianao amin'ny fanakola zay satria Antananarivo ny resaka Antananarivo izay tena mahasaro-piaro ahy. Mahasaro-piaro ahy satria ninona fomba ndraisantsika azy hoe fanakianana lava dia ny marina tsy maintsy lazaina ary tsika manana safidy foana namody anampimaso tsy hijery ny réalité na mijery ny tena zava-misy marina. Antananarivo no renivohitra anisan'ny maloto indrindra aty Afrika. Tsy mampirehare zany fa mampamenatra. Ary ho manokana mampanolo-tsainy tanàna dia izao marary ameno an'izany. Marary ameno an'izany. Miresaka tsika teo resaka rano miakatra, miresaka curage na lakan-drano tsy vita. Asa ohatrinona reny teti-bola afahana mamita an'ireny zavatra ireny ara-potoana fiteniko foana ity rehefa haitsika rehetrarehetra hoe gouverner c'est prévoir. Ny fotoana ny fanadiovana an'ireny curage ireny dia tsy ao anatin'ny fanaovana le curage azafady fa lasa miteny verina indroa tsy ao anatin'ny fotoana aviorana vao andao anao an'izao fa ny atao hoe mpitondra mitsinjo mahatsinjo lavitra sady ny malagasy raha miteny hoe mitsinjo ny vody andro merika dia izao hoe aty amin'ny fotoana mbola tsisy ny orana nefa atao ireny tsy atongavana amin'ilay olana. Ny olako dia ity. Tsy any amin'ilay hoe za manokana aloha raha matoa haingo paradis dia tsoroko aminao hoe za dia tena nijoro teo anivon'ny filan-kevitra nanohatra
ary ijoroako zany fa hevitra toanako ny amin'io resaka téléphérique ndresana somary resaka kely satria ndresanao tena nanohatra ny antony de tsotra amiko de tena fandaniam-bola afatany zay ny malagasy ihany no amerina azy ahitsinareo kely raha diso raha tsy diso araka amin'ny 50 amin'ny zato tapitrisa euro sa dollar izy zay no vola tokony anaovantsika anaovany teo anivon'ny fitondrana ny tetikasy io nangatana fankatoavanay teo anivon'ny filan-kevitra ary nijoroako sy naneho-kevitra ny tsy fankatoavako azy mazava zany ny positionako amin'ny lafindray tsotra be le izy firisan-jaton'ny malagasy no isitraka sy ponina Tananarivo ndresako firisan-jaton'ny ponina Tananarivo no isitraka sy hiakatra andeha amin'iny téléphérique iny ary firisan-jatony ilay ponina Tananarivo le mbola mandeha ao anaty rano mandivotra azy zay rano maloto hatrany amin'ny lavapiringa rehefa miakatra ny orana firisan-jatony le malagasy io tsy isy safidy io araka le teninao teo hoe ponina ambany tanàna izy tsy afaka hiala eo izy anarin'ny trano fa eretany eo io na de efa hatrany amin'ny sasaky ny fandriana aza ny rano firisan-jatony ponina Tananarivo no tsy afa-manoatra fa tsy maintsy mampiasa ny lalana efa potika tena mampikaikaika zay manokana zao talohany nandinantsika an'izao fandaran'izao de tena tapaka ny bran le fiara vokatra le faratsiny lalana tsy lainga foroniny zany tsy kihana tianao atao zany fa réalité zany iza no lara-pahamehana ho amanokana raha zany tamin'ny toeran'ny mpitondra fa aty amin'ny toeran'ny mpanohatra moa ianareo ny misy amin'izao zay etsona azy mpanohatra sy mpanohatra tsy olana famiko le aty amin'le ampahan'olona afaka miteniny zavatra mipakany amin'ny vahoaka de zao hoe tsy lara-pahamehana amiko io resaka tsy hoe vao zao avy iteny an'izany fa ho vita le izy za tsy tany amin'ilay ho vita sy tsy ho vita tsy hany ny olako fa ny olako de zao tsy lara-pahamehana io amiko satria tsy ny isan-jato maro ny ponina Tananarivo izay tena mila jerena raha mpitondra marina no isitraka sy ady tombotsoa amin'izany fa inona ny tena lara-pahamehana raha ampitahaina ny fanaovana n'io zavatra io sy ny fahampotehany lalana eto Tananarivo Tananarivo tsy hoe toerana ray taloha tanysaina hoe le riananina reto tsy mety tsony ny teny amin'ny 17 hektara nisy fotoana nanaovan'ny ankizy vazivazy ratsy tamin'ny Facebook lay hoe ilomanosany ankizy hoe piscine de aveo moa zany valy teny tsy fahendrena koa no nomenibe ny tanàna tamin'izany raha mba lanin'ny voa eo reto zazy reto de ahoana ny ataon'ny ray aman-dreny amiko zany de zao hoe le fahaizana mijery zay faritra rehetra eraka Tananarivo amin'izao efa tapitra potika ny lalana zany ny lara-pahamehana hoe any resaka sekoly atao verenako kely satria tsaroko ary tena anisan'ny maharary hoe tena lara-pahamehana nareo zao miara-manaiky lara-pahamehana ny WC zay ipetrahan'ny mpianatra lara-pahamehana ny mpampianatra satria tsy misy dikany koa na eo ary ilay foto-dravitra azy kanefa tsy hisy anabe akory mifampiankina izany rehetrarehetra zany ary mialatsiny fa ny tantara de tsy azontsika hovaina fa tamin'ny fotoana nitondran'ny filoha Maro Karavalomanana ka ambony de ambony ny tahan'ny fampianarana ny taux d'alphabétisation teto Madagasikara ny tahan'ny fampidirana mpianatra tan-tsekoly zany zavatra tsy azontsika hodinsita ny zava-misy amin'izao tsy vita nefa miena be raha eto Tananarivo taloha ny ambanivohitra ianao no mahita olona tsy mampiana-janaka zany fa eto Tananarivo amin'izao fotoana izao fa be dia be ny hoe 5 ny zanak'ilay olona ray sisa mianatra fa ny 4 matsahaka sy manaonao zavatra eny an-tanàna verina amin'ilay fampandrosonana Tananarivo hoe ny olako amin'ilay izy dia ny hoe tsy fifampianoana arak'izay resaka izy de miresaka de mifampiaino tsy fampianoana ny problema fa ny alako bika tsy tiako tare ny olana de vokatra izay zavatra de zao na miteny ary le olona hoe ty reto lara-pahamehana kokoa no tia de tsy henoina satria ianao no miteny zany ange le olana mbola hiteny eo ihany ianao ina daholo ny tombotsoany eo raisy daholo aloha azamena tisy mbola miteny ihany ianao zany zavatra zany ny olana ao anatin'le fampandrosoana ka raha resaka fampandrosoana de ny de amafiziko foana zay fanlazaiko tsy fanakiana ty fa torohevitra raha raisina amin'ny fo mahitsy sy madio hoe tsy mandroso Tananarivo fa miemotra tena farany arina indrindra sady maloto indrindra no tena efa feno fantrana indrindra tsy fandripahalemana moa nareo ngamba miara-mahita teny amin'ny Tambazotra voaingana kely nohatra nisy fatin'olona hita etsy seroa sasany tsisy nofontsony fa kanjo sisa reny rehetrarehetra reny de mariky ny tsy fandrosoana avokoa mahatonga na miteny raha fampandrosoana Tananarivo ndresahana
dia zavatra mipakany amin'ny vahoaka ihany zavatra mipakany amin'ny vahoaka ihany ary raha vao mbola tsy mipaka amin'ny vahoaka io dia azagaga sika raha mbola hiteny foana ny olona dia rehefa miteny ve ny olona dia io indray ny mpanakiana lava ny zavatra mipaka aminy tsy maintsy olazainy satria misy eny ny aporongeza be hoentin'ny vahoaka eo anivony zany fitantanana ny tanàna zany raha ny fidy anao nametraka anao amin'ny toerana ray izy tsaroa fa misy tamberina ndraikitra handrasany ao tsy miandro mana avy any an-danitra izy fa manany asany rehefa tsy miasa izy dia tsy mihinana fa saingy izao kosa misy fiatraikany aminy rehefa tsy misy fandraisana andraikitra eny anivon'ny olona nametrahana andraikitra ka tsy misy tamberina miverina mipaka amin'ny vatana aminy dia tsy ho gagitsika raha toa izy ka maneho hevitra maneho ny tsy fankasitrahany an'izany amalio kely lasa ohatra foana ilay izy fa ny tena marina ny teny ianao teo ny amin'ny hoe tsy lara-pamehana ohatra ny telefrika efa be dia be ngamba faneho-kevitra mahakasika an'izay fa amehezako azy ny fitondram-panjakana manokana raha nanao ny telefrika tsy ny teny mihitsy hoe tsy ho amboarina ny lalana fa ny zavatra misy dia zao zay ilay ataoko hoe zay maheo amin'ny fanoherana anareo rarinareo raha mahita lazaina foana amin'izay zavatra atao fa zao Madagasikara tsy maintsy mandroso zay le zavatra le teny zay napetraka amin'ity vinan'ny filoham-pirenena amin'ity 5 taona manaraka ity dia tsy ho tenenina fotsiny zany fa eo tsika mahita azy ozy ny fitenenina eo tsika miara mahita azy ny tenenao teo hoe tamin'ny filoha Marc Ravalomanana tahaka an'izao zay ny ataoko hoe mbola misy nofinofy ihany ny zavatra lasa ary mbola maniry mafy ianareo ny verina eo fa zao afaka 5 taona afaka manao fifidianana indray dia aza mitarika vahoaka ntsony hoe andao tsy hifidy fa tena sahy mijoro hoe andaontsika anao fifidianana dia hita eo raha tena mbola misy olona ao ambadika izany filoha Ravalomanana izany. Le izy angamba tsy hoe nofinofy tsy nofinofy le izy fa tantara tsy azo fafana za manokana tena niaina tao anatin'izany ary nahita ny hamaron'ny olona afaka nampiana-janaka nahitany hoe manomboka hatrany a Tuileries hatrany Diego fa sakoa tamin'ity fitondrany ity imperméable ny ankizy mitovy ny kitapo ny ankizy nianatra ny ankizy rehetra ary za tenako niteneniko anareo teo rehefa niala teto Antananarivo dia iza tenako no mahita ny fitarainan'ilay olona tsy afa-mampiana-janaka ntsony tiako lazaina tsy any amin'ilay nofinofy sy ilay seza loatra ny ahy tsy tena seza ny problemako fa ny ahy dia izay foana hoe inona ny fiatraikan'ny zavatra atao any amin'ny vahoaka raha mbola misy zavatra mampangirifiry ny vahoaka izay miala tsiny fa nareo angamba ny mety hoe tsy tena mahita lizy fa aminareo tena manga be ny lanitra fa ho ahy manokana miaina ao anaty vahoaka dia mahatsapa sy miaina an'izany atao hoe hirifiry ny vahoaka amin'izao ora itenenantsika izao za manokana moa tena olon-tsotra mandeha taxi be mandeha rehetrarehetra dia tena mitakosina amin'ny vahoaka mahatsapa hoe mangirifiry ny vahoaka malagasy lasa mampatsiaro an'ilay tantaran'ny Hitler hoe nongotana dovelona daholo ny volon'ilay akoho efa tena mitady ho faty izy dia hozy izy ny olona raha vao avotsitra Hitler eo io dia milamina be fa navotsitra dia lasa tokoa ilay akoho fa rehefa ntsipazana fotsim-bary dia miverina indray tataka izany ny sary hitako amin'ny eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao satria tena hoe miatra aman-koditra ny fanitrana sy ny faharesen'ny vahoaka malagasy ary dia nefany isaorana anareo miteny hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso fa dia miandrandrana izany vahoaka malagasy rehetra fa treto aloha ny tena hitako ary tsy fandrosoana no hitanay sy mipaka aty aminay za ao anatin'ilay vahoaka madinika io no miteny fa tsy le hoe ililira faralahy izy ny zavatra tsikatra dia izao hoe ny mpanohitra ny tena mangirifiry satria ny atretra izy hoe ety le tetitetika ny entina nakorontanana firenena saingy tsy tafapaka tsy tody ny zavatra misy ary nge zao ny ataoko hoe ny olona izay tohananao anatiny tokonao ny sorony re tsy niara-dia taminy ohatry ny efa tsy tazana ntsony nanao ny ataoko hoe alliance miaraka amin'izay resaka fanoheran'izay misy dikany ary tokony hatonga sainanareo zany zavatra any hoe efa lany andro zany resaka fanoherana izay tsy ilaina amin'izao fotoan'izao ntsony ilay hoe ty ihany mety aminay efa mpitondra hafa ny eo zao fa efa tsy anareo ntsony zay nataoko hoe miverena ataovy tsara amin'ny tany aloha ny tongotra ho anareo izay mpanohana n'izany filoha teo aloha zany fa efa olona hafa no mitondra eo miandro fifidianana manaraka indray nareo afaka maneho hevitra azo atao tsara no mitondra hoe ataovy izay aresa lahatra fa tamin'izany anie ry vahoaka nianatra fa za eto mitondra hoe hatramin'izay nisiny ny filoham-pirenena teto ny filoham-pirenena andry ny Irina Rajoelina na vita sekoly maro indrindra midikan'izany vita ny sekoly ho avy ny mpampianatra hiverina an-tsekoly ny ankizy rehetra ananasa ny vahoaka izay le hoe Madagasikara tsy maintsy ny olontsika ny Ramatoa Iaingo dia mbola futur daholo le teneninao efa nitondra nareo nandritry ny 5 taona
nareo ia satria mpanohana ny fitondrana moa ianao tondra nareo nandritry 5 taona tamin'izany ange efa afaka nampandrosoana le Madagasikara fa matombola nameny vahoaka le 5 taona azafady matombola nameny le 5 taona efa tsy te hiverina am'le izy zay voatery resahako aminao hoe le vahoaka mihitsy le définition tsika am'le vahoaka ny olona fa za manokana tompoko de tena ny masoko mihitsy nahita ny taux de participation ny olona tamin'ireny fifidianana ireny fa ny kajikajy moa mandeha tsy fantatro izy le tena mikajy sy tsy mametraka tongotra amin'ny tany fa ny ady tsotra be raha matoy haingo hoe ny zava-misy dia mangiry firy ny vahoaka tsy ny mpanohatra io ary gaga ianao raha hijery ny olona rehetrarehetra mangiry firy dia lasa hiakatra be zany a ny isanjaton'ny mpanohatra satria zay resahanao rehetrarehetra dia izany ny zavatra misy eto tsy any amin'ny seza averiko foana tsy any amin'ilay hoe izy ny tohanako sy tsy tohanako ny ahy tsy any ny problemako fa zay foana ny ahy hoe aza mimimana ampitsofina raha tena te hitondra firenena fa zay tena hirifiry marina enoy dia vao fa tsy vita ny ray miteny le tsy maintsy mandroso fa misy action ao ary action paka amin'ny vahoaka fa tsy action resahana ambava fotsiny ihany fa treto aloha matombola miteny ny olona tsy mipaka le olona lazainao ny mpanohitra tena ny vahoaka tena ny vahoaka raha ny vahoaka tena neo hevitra raha ny vahoaka tena neo hevitra hoe raha matoy haingo ny ahafahana maneho hevitra ary ambananao basy le olona vao aneo hevitra zavatra sasanangy tsisy mahasakana an'izany sasanangy tsy mitovy zany tsisy mahasakana ny herim-bahoaka raha ohatra tena voaniny ara tsy misy ka amin'ny fomba ahoana ny ahafahany anehatra basy zay teneniko atsika efa tonga sika miseho voalela fasy minitsy mahita ilay réalité efa tonga saina ny olona tsy anaikireperebena ntsony andao anao an'izao fa matonareo impiry ny tante impiry amin'ny resaka ny indrindra ataoko hoe ny anala ny filoha-pirenena teo fa ny zavatra nisy miporifon'ny olona ngela izy mipetraka ny olona ary aza raisina ny resaka hoe taux de participation resahanareo sy voizinareo lafa isa miteny anareo fa mpanohitra daholo reo olona tsy maneho ny hevindreo any ange sisany akanareo an'izay fa miteny hoe miala kely anatanynarivo ianareo fa tsy fantatr'olo ntsony zany rahavalimanana resahanareo lava zany hoajantsika hatranga malohany amin'izay faneho-kevitra zay izay fa somary mafapana ihany koa zay na inona hevitra tsara be na avato amin'ny andany na avato amin'ny akilany tsika rehetra ny tokantrano samy mandray ny tandrify azy ny tompona andraikitra rehetra koa antenena fa handray ny tandrify azy ao anatin'izay rehetra izay tena mbivitra dia mbivitra ny fotoanantsika izy miravavy ary tena vetivety fa ny tsy fanontaniana moa zany fa apetrako aminao ngamba ny voalohany ahoana izany vehivavy manao politika vehivavy mandray andraikitra amin'ny eto amin'ny firenena izany manahoana ny fahitanao ny tany zay fandraisana andraikitra ny vehivavy zay ny zava-misy aloha tena mbola sarotra ny toeran'ny vehivavy raha resaka sehatra politika ny resahany eto Madagasikara raha mijery fotsiny tsika ohatra hoe ny salanisa eny anivony anteny mera-pirenena eny anivon'ireo sehatra maro samihafa mbola vitsy foana ny vehivavy mihoatra amin'ny olona hafa zany rehefa mena ataoko hoe poste à responsabilité andraikitra ny olana faharoa koa dia izao tsy ohatra tsara no azon'ny olona amin'ireo vehivavy izay mahasamy sehatra any amin'ny lafin'ny politika miara-mahita tsika ary samy efa victime an'izany zavatra izany hoe ny fanehoan-kevitra dia hitondrana any amin'ny rafi-pitsarana ny fanehoan-kevitra dia mahatonga any am-ponja dia ny saritan'ny olona dia hoe vao vehivavy manao politika te higadra hatramin'ny fianakavianao mety miteny ianao hoe aza manaonao an'io fa mijaly zahay zay tsy te handeha ho ary indray nareo manao fa zahay no mitebiteby aty ambadika fa amiko le izy ny anahy manokana ry izy mirahavavy tena faresen-dahatra maha-kristianina faresen-dahatra maha-kristianina ary tsarovy tsara fa esterany tena hoe nandry andriranatsy amin'ny fotoana izay isehony teo amin'ny mpanjaka vadiny dia afaka natao mihitsy hoe rehefa tsy tondrona amin'ny tehany izy dia avy dia azo vonoina ho faty fa nidirana izany satria fantany fa nilain'ny firenena ny fijoroany hoady izay le izy hoe faresen-dahatra tsy za mihitsy no nisafidy hoe za andeha hanao politika za andeha hofidiana ho mpanolo-tsaintany tsy tao anaty kajiko izany ary za tsy le olona mpikajikajy politika fa diso be raha izay ny kategorisena fa za fotsiny na tsara hoe manana andraikitra dia ny teny aho hoe inona no azoko atao dia tonga amin'izao toeran'izao andro any amiko tsy misy ny kisendrasendra fa misy planin'Andriamanitra ao ambadika izany zavatra izany ary eo anatin'izay planin'Andriamanitra izay dia za dia tena manaiky tsara ny bitsiky ny fanahy masina hoe misy ny fotoana hitenenana dia misy ny fotoana anginana ary rehefa tonga le fotoana tsy maintsy hitenenana dia ninona zavatra eo aloha eo izay tsy maintsy affrontenao rehefa renao fa misy mibaikonao hoe mila miteny ianao dia tsy ho voatana ny tsy hitenenanao ny tiako lazaina hoe tsy mora ny miaina an'izany ary za manokana
eto angamba no fotoana afahako milazan'izany aminareo mirahavavy retany ren-danitra fa noho ny fijoroako amin'ny lafin'ny politika no tsy nahavoatazona tamin'ny asa fivelomako. Ny fijoroako amin'ny lafin'ny politika no tsy hisotrahako tsony izay solika any kely sisa tokony mba niraisiko teo anivon'ny commune. Ny fijoroako amin'ny lafin'ny politika no hiatrehako zavatra maro miatraika aty amin'ny fiainako fa tsy anenenako le izy satria tsotra be hoe faresen-dahatra io conviction. Mahatsiaro ianao manana didy lay compte à rendre hoahany amin'ilay Andriamanitra maniraka any manahirana hoe raha nirana ijoro sy anao zavatra kanefa nitaza-potsiny dia meloka. Dia amiko raha mbola azoko atao ka misy feon'ny fieritreretana mibaiko hoe tokony anao zavatra dia ataoko izany tsy mora io na marenim-pianakaviana fa ho manokana aloha tena hoe isaorako manokana ny vadiko izay tena hoe raha tsy noho izy efa ela ny tsy herinareo tsony ny anarako fa tena izy no mahatsiaro hoe sarobidy ny fijoroanao ary dia isaorako azy manohana ao anatin'izany. Ngeza be ny fanohana ny ankohonana ao anatin'ity ady atrehana ity ka izay no azoko saraina dia saraiko aminareo. Le hoe vehivavy misehatra amin'izay resaka politika izay araka ny teny isoko vavikato hoe izy io tsy zavatra nikajikajinana natao fa efa raha ao anaty. Na tsy te hiditra ary ianao rehefa tonga ny antso hoe tsy maintsy miditra ianao dia miantso. Tsapako izany nandritra ny ataoko hoe lalana ny lalovako. Nandritra lalana ny lalovako rehefa tany anatin'ny maizina indrindra tahaka an'izay hoe tena raha ny zavatra misy raha ny ataoko hoe fahafantarana olona hoe anatin'ny fitondrana ny tena tsy tokony ny aina-enim-bolana tany an-tranomaizina. Fa ny fantatra hoe misy ilain'ny tompoko eto amin'ny fireneko. Misy vahoaka maro be miandry amin'izay resaka fampananana asa izay eto dia mila miady ary manana andraikitra amin'izay satria ninona zavatra tenenina ozy dia izao hoe tsisy afa-tsy izay famerenana ny sosialim-bahoaka izay hoe ny fampananana asa ny maika indrindra na ato anatiny na ny ivelany dia izay ny teny masony hoe izay ny antony nijoroako za tsy mbola nangataka mihitsy angamba ny hitanareo za mitady toerana tahaka an'izao na za mila an'izao tsy izay mamaika fa ahoana ny afahako manangana tsara any aingom-paradia Madagasikara hivondronan'ny sahirana rehetra hivondronan'ireo tsy manana ianteherana rehetra reo efa reraky ny fiainana hoe hoay zahay mba hanoro lalana sy hitari-dalana azy hoe aty ny lalana dia izay ny isan'ny mahatonga hoe miady mafy ankehitriny marina ny tenin'ny zoky atsy izy mbola teo fitsarana zareo dia atreo ihany fa iaingom-paradia efa tany amponja mihitsy izany hoe naseho an'Andriamanitra ny velariny teo mihitsy hoe zao ary le zavatra aina malagasy za tsy nametsiny ary tsy nitomany tamin'ny fonjako fa nampitomany tamin'ny miditra tany anatin'izay fonja izay dia hoe ay ve zao manjoa vahoaka malagasy resy lahatra fa tsy vitan'ny fitondram-panjakana samy rery ny fanarenana io tsy hoe nandritra fitondrana ny diraloha tao fa nisy ataoko hoe efa vahoaka efa tany aloha efa firy taona nidy tao tsisy fitsarana isaorako ministra fitsarana izay tena manao ny ainy tsy ho zavatra ary miezaka miala amin'ity le resaka MD systématique be dia be ity fa teneniko anareo hoe ray metatra n'olona efatra dimy fandriana ray atorin'ny aniny tena hoe olona firy folo efa mifampitaingitaingina sanatria tahaka ny any am-pasana izany ny ao an-tany mora ao satria tany mora no resahako dia izany ve dia tokony hijereko sy anakianako lava mila mijoro ho an-tanindrazako inona ny andraikitra takiana mba tena hoe tsy olona nandalo fotsiny teto amin'ity firenena ity fa nametraka tantara tsara ary efa teneniko amin'ireo mpanaradia matetika ny amin'ny hoe tsy ny androany ry havana ny mamaritra ny ampitsosika fa akintsika amin'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra dia izao tsisy nizanizaka hoe manan-karena be hitondra n'izany mody any rehefa maty noho izany manaova ny tsara manaova ny meteza ho fanaka azo ampiasaina mahasoa ny mpiarabelona dia izay ilay hoe tena tsy maintsy hirosoana tsy maintsy andehanana ty lalanytiana dia mamay azy manilika tena fianakaviana misy tena nanary menatra ngeny olona hoe andeha any am-ponjy izany rehefa any ianao dia efa namany very na ny papirisika ianao sy ny sisa ataoko hoe le olona manodidina anao alefaso ary mba hoeto ny teninay fa mijaly izay tsy sita ngena ray ara rehefa lasa ianao fa tsy nametsy iny fa misaotra an'Andriamanitra hoe misaotra satria ay le izy lalana ary raisiko hoe université de réflexion ny any amin'ny fonja raisiko tombony lehibe teo amin'ny fiainako nahitako an'izay fiainam-bahoaka izay ary aingom-paradia efa ny famatotra amin'ny tanindrazana tsy hivadika amin'ny tanindrazana hijoro ary tena hoe hijoro mandra-pahafaty ho an'ny vahoaka malagasy sy ny tanindrazana izay.
Andenaiko fa betsaka maro amin'ny vehivavy any tokantrano izay nanaraka ny fandarana tamin'nyity androany ity izy miravavy no mety ho resy lahatra amin'izay hoe vehivavy misehatra amin'ny politika na hoe faneho-kevitra izay nahita ny faneho-kevitrareo miravavy teto hoe tena ilaina ka ny vehivavy na hoe za manana hevitra ihany koa dia tokony hijoro amin'izay faneho-kevitra izay na inona zava-mitranga tena isaorana anareo ny zaran'izay karazana partage sy fizarana dia isaorana anareo ihany koa fa nafinaritra ny faneho-kevitra tsika androany anao ny sehatra aloresahana anao ny sehatra moa ny anarany fandarana dia tena anareo ny sehatra somary teritery ny fotoana fa antenaina fa amin'ny manatraka mbola ho avy andalo tsirairay indray nareo hitondra n'izay faneho-kevitra izay fa izay ihany koa aloha ny mamarana ny fandarantsika tamin'ity androany tamin'ity sabotsy alina fa 4 ny volana febroary ity raha toa ianao ka zao vao miaraka aminay dia azonao atao tsara ny mamerina mijery manontolo ny fandarana ao amin'ny page Facebook ny Record TV Madagasikara, Record Madagasikara sy ny Record FM Madagasikara ihany koa dia mametraka ny mandrapitafa ary misaotra anareo ny vahiny tato anatin'ny fandarana. Misaotra dia misaotra antsika rehetra, misaotra ny teknisiana. Mandrapitafa ary.